ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny Faramalala R hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manankira avy any Nazareta, ilay tompony hery sy ny fahefana rehetra ny an-danitra ka hatretỳ tany ry havana no hiara-bako anao indray, izay mbola manjohy ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa ary manaraka ihany koa ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristiana. Ny taridalana vaovao izay atolotra ho antsika indray ry havana amin'ity alina ity dia araka izay hita ao amin'ny Lioka toko faha 1 ny andininy fahenina amin'ny 30 tapany voalohany. Izao no vakiny amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo. Izay no lohatenin'ny taridalantsika anio. Fa mialohan'izany dia andelo isika hiara-iombona mivavaka satria tsy efa ny fisainantsika olombelona ny ahatakarana ny tian'Andriamanitra izay ho ambara ao anatin'izany teniny izany. Ivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra no ny famindraponao izay nomenao anay tamin'ity tontolon'andro anio ity, ka ahafahanay miara-mitangorona, miara-mipetraka hiaino anao eo ampototry ny seza fiandriananao. Misaotra anao fa mbola fitiavanao anay izany, ary atoronao tsikelikely araka ny fahatakaranay izahay isan'andro ahaizanay mizotra amin'ny lalanao dia ny lalan'ny fandresena izany. Koa manatrefeno ianao ny tokantranony tsirairay avy izay mandray izao onjam-peo izao, ary tsy ho mpiain'ny mpanadino anie ny tsirairay izay mandray izao fandarana izao, fa ho mpiain'ny mpankatony teny mba tsy hamitahana ny tena. Ny fanahinao masina hanampy anay be dia be ahatakarana izay tianao ambara, dia mitenena ary ianao tompo fa mihaino ny mpanomponao. Amen. Averiko aminao indray mandeha ry havana ny lohatenin'ny taridalantsika anio dia araka izay voasoratra ao amin'ny Lioka toko faha 1 ny andininy fahenina amin'ny 30 ny tapany voalohany. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy izany hoe: fa miambena ka mivavaha mandrakariva mba hahery ianareo. Mazava ho azy amin'izany teny izay voalaza izany ry havana fa io hery io hery izay entina manohitra ny ady sy ny tolona rehetra izay misy ety amin'izao tontolo izao, dia azo avy amin'ny fiambenana sy ny fivavahana. Izany hoe raha vao ratsy ambona isika izany, raha vao tsy ampivavaka izany isika, dia mazava ho azy fa ny mifanohitra amin'ny mahery dia inona? Malemy. Ary io malemy io no mampatonga ny olona ho kivy, ho reraka. Misy ara tena miteny mihitsy hoe resy dia variana mihitsy ary havana mamaky an'ireny SMS sy miaino an'ireny hoe tena resy ka ianao ara moa manaiky anao ho resiko inona no azo atao, fa dia miovalo amin'ny fanavozana ny saina, amantaranao ny sitrapon'Andriamanitra izay tsara sady kasitrahana no marina araka ny voasoratra ny amin'ny Romanina toko faha 12 ny andininy faha 2. Efa mananatra antsika ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra any amin'ny bokin'ny Joelam-paminany toko faha 4 ny andininy faha 10 tapany farany. Mifaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe: aoka izay kelikely aina ihika hoe mahery fa tsy hoe kelikely aina ianao dia ianao mihitsy no hanampiny hoe tena kely tokoa ny haiko izany. Fa miteny eto ny tenin'Andriamanitra, aoka ihika hoe mahery izay ny voalaza. Dia mampianatra antsika ry havana izany tenin'Andriamanitra izany. Raha mitaditady ho kivy ianao dia aoka ihika hoe tsy kivy fa mahery. Raha mitady ho reraka ianao dia aoka ihika hoe matanjaka fa tsy reraka izany. Dia mazava ho azy fa ny mahatonga ny olona anankiray tsy manana hery ento manohitra n'izay ady sarotra rehetra eo aminy dia noho ny tsy fampiny ny fiambenana ary averiko indray mandeha fanindroany izany sy ny tsy fampian'ny fivavahana.
tsy ampivavaka ianao, ary rehefa tsy ampivavaka dia tsy maintsy malemy, tsy maintsy kivy, tsy maintsy reraka, tsy maintsy mitomany ianao. Fa raha ohatra ianao ka mivavaka, ny vavaka nge mivantana any amin'Andriamanitra. Ilay Andriamanitra mahery nge io iresahana io ao anatin'ny vavaka. Ary rehefa miresaka amin'ny mahery ianao dia tsy maintsy mahery ianao. Aza milaza ny hoe tsy mahavita mivavaka intsony aho fa tena tototry ny olana. Fa ampifantariko anao ry havana fa amin'izao toetrandro izay iainantsika izao, amin'izao vanim-potoana izay lalovantsika izao, dia izay tena isarahantsika amin'Andriamanitra no tanjon'ny devoly. Ary inona moa ny fisarahantsika amin'Andriamanitra? Ny tsy firesahana amin'ny intsony, ny tsy havitana vavaka intsony. Izany ny tanjon'ny devoly izay isintomana antsika tsirairay avy mba tsy havitan'izany hoe hijery an'i Jesosy Kristy ilay tompo ny finoantsika sady mpanefa azy, araka ny Hebreo 12:2, satria fantatry ny devoly loatra izany. Ary havako, inona ny mahazo anao amin'izao fotoana izao? Fa teneniko anao fa na inona manjoa anao dia ajanony izay zavatra rehetra manjoa aloha. Ndana mivavaka, ndana mitokana hevitra mihitsy, idio ny hevitra izay misy anao. Fa araka ny voalaza ao amin'ny Matteo 9:5 dia izao ny voasoratra hoe ianao kosa raha mivavaka dia midira ao amin'ny hefitranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao dia mivavaha amin'ny rainao izay ao amin'ny mangingina, ary ny rainao izay mahita ao amin'ny mangingina no amaly anao. Manome antoka ny tenin'Andriamanitra ry havany fa raha misy ady sarotra izay lalovanao, ndana aloha mitokam-bavaka, idio ny hefitrano. Fa hitan'Andriamanitra ianao ao anatin'io hefitrano mitokana izay voarindrinao tsara io, ary tsy misy nizaniza afa-tsy ianao sy Andriamanitra ao, dia manome toka izy fa mahitanao ao izy ary hamaly anao ao izy. Andriamanitra ry havana tsy mandainga. Ny teny rehetra izay ambaran'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka avokoa, fa tsy mbolombelona izy ka handainga, ary tsy mahay mandainga izy hatry ny fony fahagola, araka ny voasoratra any amin'ny Titosy 1:9. Voatojo ady sarotra ianao aza ny ranomaso no alefa aloha, aza ny fahakiviana no alefa aloha, aza ny fahatezeranao na ny fahasosoranao na ny fahasorenanao no alefa miloha, fa mitodia amin'Andriamanitra. Aza mitady olona kory andeha hitantarana an'izay manjoanao, fa mitodia amin'Andriamanitra. Fa zao ny voalaza ny amin'ny Hebreo 4:4 hoe aoka sika hanatona ny seza fiandriana ny fahasoavana ny fahasahiana mba azahoantsika famindrapo sy ahitantsika fahasoavana ho famonjena amin'izay andro mahaory. Tsy misy ny famonjena ho anao raha tsy manatona ny seza fiandriana ny fahasoavana eo anatrehan'Andriamanitra ianao. Fa araka io voasoratra io dia ao anatin'izany no ahitantsika ny fahasoavana sy ny famonjena. Ao anatin'ny olana, izany hoe misy fahasoavana sy famonjena, efa vitan'Andriamanitra ny fandresena, ary misy fandresena tiany iainanao, dia inona ataon'Andriamanitra? Avelany andalo aloha ny olana misy eo amin'ny fiainanao. Fantany ane fa zakanao io fantany ane fa mety aminao io ary fantany fa io ihany ny zakany herinao. Ny entin'ny olona hafa tsy zakanao, fa io dia sahaza tsara ho anao, araka izay voasoratra any amin'ny Korintianina 1:10-7. Vakeko aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny vakiny amin'ny anaran'i Jesosy hoe tsy misy fakapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'ny olombelona. Nefa mahatoky Andriamanitra ka tsy hamelanareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo, fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba ahazakanareo an'izany. Ary raha tsy mitodika amin'Andriamanitra ianao ry havana, tsy hitanao io lalana io. Izy ihany ny mpitaridalana, Jesosy ny fahazavany, ary tsy lovin'i Jesosy io lalana io mba hahafahanao mandeha. Firy moa zany kristianina efa nijoro vavolombelona zany
fatao anatin'ny olana sy ady sarotra mafy, ary rehefa tena nahatsapany zany hoe Andriamanitra mitantana azy zany araka izay voasoratra ny amin'ny Isaia 40:1-20 hoe tantanako amin'ny tanakavanany fahamarinako ianao izy satria efa mpanompoko. De tena nahatsapa sy nahita an'izany hoe fandresena avy amin'Andriamanitra tao anatin'ny ady sarotra, tao anatin'ny olana maro isan-karazany. Andriamanitra nge nanome toky fotoana zay nanolorantsika tena ho azy, de nanome toky izy hoe manomboka androany zanako ianao, izany no miteraka anao androany. Araka izay voasoratra any amin'ny Salamy 4:7 tapany farany. Ary rehefa zanak'Andriamanitra zany dia ao an-tranon'Andriamanitra, tsy any ivelany fa ao amin'ny fanjakana, ary misy ny zavatra rehetra ry havana ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Inona ny mety mahahory anao amin'izao fotoana izao ka hitarainanao mafy? Mangataka mafy amin'Andriamanitra ianao mba hoendra ny vadinao na ny zanakao, mba tianao androso ny varotra ataonao. Misy daholo zany rehetrarehetra zany, ary na mbola misy zavatra afara irin'ny fonao de misy ao amin'Andriamanitra zany rehefa araka ny sitrapony. Feno an'izany ry havana ao amin'Andriamanitra fa izao ny mahavoantsika kristianina de tsy mahay mipetraka ao an-tranon'Andriamanitra ray, tsy mahay mipetraka ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa miala ao mandrakariva. Ary mandrakariva de maro ny te hitovy laharana amin'ny zanak'izao tontolo izao ka mikatsaka mafy izay asoa amin'ny fanjakan'izao tontolo izao. Mora ritra ne ireny, mora lany ne ireny, tsy mateza ne ireny, fa ny ao amin'Andriamanitra kosa fifalim-be, fiedanana, izany no anampiny anao miaraka amin'ny valim-bavaka. Ka raha tianao ny ahery de miambena tsara, aza mierikerika eto sy eroa, fa miambena tsara ary mivavaha mandrakariva ka aza mitsahatra. Hoy ny voalazan'ny Tesalonianina 1:5-7. Fa tsy mety amin'ny fiainantsika ry havana de isika kristianina raha tsy mivavaka mandrakariva ka tsy reraka. Araka ny voasoratra any amin'ny Luka 17:1. Mila feno vavaka sika ry havana, ary ny fiambenana zay ambara eto de araka izay voasoratra any amin'ny Efesianina 4:9 hoe tafio avokoa ny fiedin'Andriamanitra rehetra. Inona ilay fiedin'Andriamanitra? Ny tenin'Andriamanitra. Mila tafiana fa zany ny fiambenana. Aza mitanjaka ianao, zany hoe inona ilay mitanjaka? Tsy misy tenin'Andriamanitra mihitsy, fa rehefa mitanjaka nge ianao ka afa-baraka iomezan'ny olona, tondron'ny olona molitra, fa tafio avokoa ny fiedin'Andriamanitra rehetra mba tena ho feno ny vatanao. Ary raha vakitsika io Efesianina 4:9 io hatrany amin'ny 5:12 de izao ny voalaza. Vakiko aminao zany amin'ny anaran'i Jesosy fa izany ny fiedina izay asain'Andriamanitra ho tafitsika. Tafio avokoa ny fiedin'Andriamanitra mba azahoanareo hifahatra amin'ny fanangolen'ny devoly. Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drafa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, de amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra. Ary noho izany de raiso avokoa ny fiedin'Andriamanitra mba azahoanareo hanohitra amin'ny andro mahory. Ary rehefa vitanareo avokoa de afahatra ianareo mifaharary ka siky ny fahamarinana ny valahanareo, ary mitafiraro no fiarovatratra, ary kiraroy ny fahavonona-panahy avy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo. Ary ho fanampin'izany rehetra zany de taminy finoana ho ampinga izay azahoanareo hamono ny zana-tsipika amin'ny rehetrarehetra izay alefan'ilay ratsy, ary raiso ny famonjena ho fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy. Ary mivavaha mandrakariva ho mifanahy masina amin'ny fivavahana rehetra sy ny fangatahana, ka miambena n'izany amin'ny faharetana sy ny fangatahana rehetra ho an'ny olona masina rehetra. De hitanao amin'izany tenin'Andriamanitra zany ry havana fa
voalaza teo anie fa ny devoly io dia manangoly io ary tsy hitanao ny fomba hanangolongoleny anao. Omeny tena malefadefaka eo ianao dia iny tokoa ianao fa miroboka. Omeny teny tohatra ny azahoana fandresena ianao, andao ary ananina fa any ny tena misy ny vahaolana, dia iny tokoa ianao fa roboka. Fa ny tena firaisantsika amin'Andriamanitra no ahafahan'ny fanahy masina mitoetra ao anatintsika. Ka na iza miteny, na inona miseho, rehefa feno ny fanahy masina tsika dia manana n'ilay fanahy mahay manavaka. Ary fantatrao avy hatrany io fanahy mahay manavaka io, na avy amin'Andriamanitra io na tsy avy amin'Andriamanitra. Tsika ngeo izy tsy mitolona amin'ny nofo amandray. Aza tezitra amin'ny olona izay mety manahirana anao ianao, mety misy tsy mamerim-bola aminao, aza tezitra moa. Na koa hoe mety misy rafinao anoany, aza tezitra amin'ireny. Fa ny devoly ilay tafiditra ao anatin'ireny olona ireny no iadivantsika. Reny ny mpanjaka ny fahamaizinana, reny ilay fanahy ratsy eny amin'ny rivotra, ary reny ny adiavana. Dia inona no sosokevitra ny men'ny tenin'Andriamanitra teo? Raiso daholo ny fedian'Andriamanitra. Skiny fahamarinana ny valahana. Ny valahana asiana fiadiana, fiambenana. Ny tratra asiana fiarovana. Ny tongotra kiraroana fahavonona panahy. Ary fanampin'izany rehetra izany ozy izy dia tany ny finoana ho ampinga. Eo amin'ny tanana, satria fantatry ny devoly fa io tanana io ny mora miraviravy rehefa tena tonga ny fahatrotrahana. Ary dia asain'Andriamanitra tazonina eo amin'ny tanana riavana ny finoana ho ampinga, mba hahery ny tananao, androaka ny asany maizina rehetra, amono ny zana-tsipika rehetrarehetra alefa n'ilay ratsy. Io finoana io ny tena tediavin'ny devoly voalohany indrindra, hoe sorina nge io ao amin'ny kristianina. Mba hahatonga anao tsy dia hanana finoana loatra, hahatonga anao rera-dreraka amin'ny lafin'ny ara-pinoana. Zany ny tediavin'ny devoly zany. Ny loha koa tsy adino fa asiana tenin'Andriamanitra. Zany ny sabatry ny fanahy izy. Izany hoe tena raiketina ao anatin'ny lohantsika ao, tadidiana reny tenin'Andriamanitra ireny. Ary raha tsy mahatadidy ianao dia avereny vakina ny tenin'Andriamanitra, na rehefa misy mitoriteny na misy fampianarana dia mandraisa mihitsy stylo sy taratasy, dia raiso an-tsoratra ireny mba hahafahanao mamerimberina. Fireny no sabatry ny fanahy. Inona ny namarana ny tenin'Andriamanitra azy teo? Mivavaha mandrakariva. Hitanao fa tsy afaka misaraka mivavaka tsika. Mivavaka ihany ary mivavaka hatrany. Mareta amin'ny fivavahana. Hoy ny voalazan'ny Romanina 12:12. Ary na inona adiny seho izay hita riavana tao anatin'ny Baiboly, dia tsisy afa-tsy ny fivavahana ihany na afaka n'izany rehetra izany. Firesahana amin'Andriamanitra. Jereo ange Mosesy teny an-dalana izay nitondrana ny zanak'Israely. Tapidalakale Mosesy eo anatrehan'ny zavatra izay miseho. Inona nataony? Lasa izy aloha miresaka amin'Andriamanitra. Izay ilay mivavaka. Lasa izy miresaka amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra no manolo-kevitra azy. Dia iny hevitr'Andriamanitra iny no ampiariny, iny no tanterahany, dia fandresena hatrany no azo. Jerenao anie Elia, voalaza nge fa olona tahaka antsika ihany izy. Izy nge tsy hoe niala ray metatra ambonin'ny tany ka hoe izy mba nitsingevana kosa koa izy tsy henoan'Andriamanitra. Fa olombelona tahaka antsika ihany, izay ny voalaza ao anatin'ny Baiboly. Tsy anjely akory izy, fa olona tahaka antsika, fanaherin'ny vavaka, mba tsy hilatsahan'ny ranonorana. Dia tsy nilatsaka tamin'ny tany ny ranonorana 3 taona sy 9 mbolana. Ary nivavaka indray izy, dia nandatsaka ranonorana ny lanitra ka nahavokatra ny tany. Ry havako,
ain'Andriamanitra izany hoe isika mifandray amin'izany. Andriamanitra tena mijeriny ao anatin'ny fotsika ao. Inona ny mahatery anao? Sao dia hoe tsy nivavaka ianao hatramin'izay fa izao ianao vao andeha hivavaka noho ny olana izay mianjady eo aminao. Dia angataka amin'Andriamanitra ianao hoe mba hafao re ty Andriamanitra, mba hafao re ty Andriamanitra. Fa raha ny anafahana ny olanao fotsiny ihany no anton'izay hivavahanao, dia miteny anao anie aho hoe mbola mizaha toetra anao aloha Andriamanitra. Mbola tefeny anie aloha ianao e. Mbola jereny amin'ny antsipiriany anie aloha ianao e. Ianao ange nanona tahaka ninona ary ka andeha hinambary, dia tsy maintsy mbola manasa vilany aloha, dia avy eo mandrehitra afo, dia avy eo mandrotsaka vary ao anaty vilany, dia rehefa avy eo mbola miandry aloha izay hamasahany iny, fa alohan'ny hamasahany dia mbola mangotraka aloha iny, mangotraka ny vary. Rehefa avy eo zay vao miarehitra, zay vao masaka azo hohanina. Raha fanoana ianao dia tsy maintsy miandry an'izany karazana dingana rehetra zay tsy maintsy lalovana izany. Ary tahaka izany tsika eo amin'Andriamanitra. Andriamanitra ry havana dia mbola feno fikarakarana zavatra be dia be eo amin'ny fiainantsika. Ary miandry antsika hanaika izy, miandry antsika tena mety ho tefena izy, miandry antsika hanao ny sitrapony izy. Fa indraindray ange be dia be ny mivavaka e, fa ny sitrapony ihany no ataony, izay tiany ihany no ataony. Izany ange ny nampatonga an'Andriamanitra tezitra tamin'ny zanak'Israely. Araka izay voasoratra ny Jeremia 9:12. Izao no nataon'Andriamanitra hoe jerenareo ozy izy, samy mandeha araka ny ditry ny foratsinareo avokoa ka tsy miaino ahy. Inona ilay tsy miaino an'Andriamanitra? Efa nilazaina ireo zanak'Israely ireo hoe aza manan'Andriamanikafa afa-tsy izaho ihany, aza manompy sampy ianareo fa ny azy ihany no ataony. Ary taratry ny fiainantsika kristianina amin'izao fotoana izao nge izany ry havany. Firofiry moa ireo olona izay ao anatin'ny fijangajangana. Didin'Andriamanitra fantany tsara ny miteniny hoe aza mijangajanga, kanefa dia mbola manao an'izany ihany izy. Efa miteny Andriamanitra aza mangalatra, fa firofiry ny mbola mangalatra. Eny fa na dia kristianina aza dia misy ara-ny kely ao anatin'izany, misy ny tena manao kolikoly sahan'izany, misy rehefa mandeha fiara fitaterana bus zany ka adin'ny receveur ny takany freny, fantany tsara zao fa mbola tsy nandoa fre izy fa tsy omeny zany. Tsy marina ianao ao anatin'izany, ao anatin'ny tsy fahamarinana izany. Sao re itenenan'Andriamanitra hoe ianareo samy mandeha miditry ny foratsinareo avokoa ka tsy miaino ahy. Ary rehefa tsy miaino an'Andriamanitra, rehefa tsy manaraka izay ambarany, dia miandry ange ny oziny, araka izay voasoratra ny Deutéronome 9:20, manomboka eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 5:90 zany oziny zany. Fiainana ray manontolo hatrany amin'ny taranaka faramandimby. Efa ambaran'Andriamanitra fa aza lotoina reny tempolin'Andriamanitra. Ny vatantsika anie zany, fa dia tsy maintsy atao ihany ny fisotroana zava-pisotro mamimamy misy alikaola, atao ihany koa ny fifohana zava-mahadomelona, eny fa na dia sigara ihany aza, ny paraky ihany koa etsy an-daniny, ny famadihana etsy an-daniny izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Ry havako, dia ho gaga ve raha ohatra ny miamtotongana andro aman'alina ny fiainan'ny mpino kristianina maro amin'izao fotoana izao. Andro farany anie izao fiandohan'ny farany izao vanim-potoana izay lalovantsika izao. Ary ninona izay tsy fanarahan'ny mpino kristianina ny sitrapon'Andriamanitra izay, dia ny devoly ny miazona azy ao anatin'izany. Atsofoky ny devoly hatrany amin'ny farany nofiny ihany ny hoan'ny devoly iny, ka raha vao mihetsika ianao dia marary. Dia variana mihitsy ary havana tamin'ity rahavavy anankiray izay tavaresaka tamiko, dia hoy izy hoe izao ozany nataon'ny dokotera taminay hoe aza miala sigara ho aninao raha ohatra ka efa voaka sigara ela ianao
fa tena mahafaty tampoka. Zany nge ilay stratégian'ny devoly. Zany nge ilay vela-pandrika izay aseho an'ny devoly eo anoloanao e. Ataony izay atahoranao an'izany fahafatesany zany. Fa raha mifoka sy diara ela izany ianao dia tokony mifoka hatrany ihany. Fa ambarako anao ry havana fa any an-danitra tsy misy fitoerana ho an'ny olona izay mandoto ny tempolin'Andriamanitra. Fa izay manimba ny tempolin'Andriamanitra nge efa voalaza ny tenin'Andriamanitra fa hosimban'Andriamanitra koa e. Fa tsy ry havana mialao ao anatin'izany. Mivavaha ianao fa Andriamanitra izay ivavahanao dia Andriamanitra ny fahavelomana. Fa ho velomina ianao, mahay ny zavatra rehetra Andriamanitra. Efa marobe ireo olona izay tena raindahiny tamin'ny fisotroana toaka na raindahiny tamin'ny fifohana sy diara, fa rehefa noafahan'i Jesosy, satria raha ny zanaka no afaka dia ho afaka tokoa ianao. Araka ny voasoratra any amin'ny Jaona 4:5-7 dia afaka. Ary amin'izao fotoana izao tsy maninona izy, fa tena mila fiambenana ary mila vavaka izany. Mety hiteny ianao hoe oka aloha fa izaho mbola malemy finoana e, oka aloha fa mbola oatra tsy vitako e, andraso aloha fa esoriko tsy kelikely e. Ka raha tonga ao anatin'izany moa ny tompo dia ho aiza ianao? Fa ambarako aminao hoe any an-danitra dia tsy misy toerana ho an'ny izay manimba ny tempolin'Andriamanitra. Tsisy toerana ho an'ny mpifoka sy diara any, na ho an'ny mpinam-paraka any, na ho an'ny mpisotro toaka any. Tsisy toerana ho an'izany any ry havana. Tsisy toerana ho an'ny mpijangajanga any. Tsisy toerana ho an'ny mpandainga, ho an'ny mpangalatra any, ho an'ny manompo sampy zany, ho an'ny manan'Andriamanikafa. Fa ny toerana any dia ho an'ny olona masina. Averiko mandrakariva ilay tenin'Andriamanitra izay milaza indrindra araka izay voasoratra any amin'ny Levitikosy 20:5-20 hoe aoka ho masina ho ahy ianareo satria masina izaho Jehovah Andriamanitra reo. Efa navahako tao anatin'ny maro ianareo. Zany nge ny nambaran'Andriamanitra. Fa ny devoly io mibitsika aminao io izay milaza ny hoe aiza koa ny isy olona masina izany raha mbola eto ambonin'ny tany. Manota daholo ny olona rehetra. Rehefa nandray an'i Jesosy Kristy nge ianao e, maharikoriko-pahotana ianao. Ary ny fahotana izay misy eo amin'ny olona izay nandray an'i Jesosy Kristy araka ny voasoratra ao anatin'ny Baiboly dia ny ota tsinahy, ny ota sahisahy, ny ota malaky mahazo. Kanefa eo anatrehany rehetra ireny rehefa manota ianao dia mibeba faingana. Fa Jesosy Kristy mifona ho antsika mandrakariva eo kavan'Andriamanitra iray. Mibeba faingana. Aza velanao aharitrela eo amin'ny fiainanao. Aza velanao tratry ny masoandro miletika akory. Raha nahatsapy ianao fa nisy ota izay nataonao tamin'ny tontolon'andronao. Dia aoka ary sika hiambina sy hivavaka mandrakariva mba hahery. Fa ny vavaka sy ny fiambenana amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, izany ihany no ahafahantsika mahery. Dia izay rehetra mahery no afaka mitolona, ary izay rehetra mitolona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy mandresy. Ho an'ny tsirairay avy ny fandresena raha ekenao izany tenin'Andriamanitra izany. Iombina amin'ny vavaka sika tompoko. Misaotranao izay Andriamanitra noho ny amin'ny teninao mandrakariva izay manambara aminay tokoa ary tena mampirisika anay isan'andro. Fa raha tafasaraka aminao izay dia tsy mahefa na inona. Tsisy zava-bitanay fa maina ny fiainanay. Ary efa nilaza ianao fa rehefa maina izahay dia angoninao ary atsipy any anaty afo. Santatry ny afo be izany. Fona aminao ny tsirairay avy nanoloana izay tsy fahatanterahana teo anatrehanao. Andriamanitra mpamindra fo sy mpamela heloko ianao. Maro-po sady be famindrapo ianao. Manadiova ny tsirairay avy izay mibebaka marina eo anatrehanao. Manadiova ny tsirairay avy izay vonina hiala amin'ny ota sy ny fahotana ary sy ny ratsy rehetra izay natao. Ary raha vonina ny andray anao Jesosy Kristy dia raiso izy Jesosy. Izahay tsirairay avy koa dia manavao ny fanoloran-tenanay ho anao mba eo aminao mandrakariva. Hiazona anao, hiankina eo aminao fa ianao ny vatolampy ampiankina ny fiainanay Andriamanitra.
fa na inona zay zavatra rehetra miseho amin'ny fiainanay dia fanonteny ianao fa ataonao mihoatra noho ny mpandresy izahay amin'ny alalanao Jesosy Kristy lay efa tianay. Misaotra betsaka Tompo fa tsara ianao no sady mpanao tsara ary ny voninahitra dia ho anao Andriamanitra rery ihany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy nangatahana sy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Dia mirarosoa indrindra Tompoko ary miorena tsara dia aza miova. Velome. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala R teto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao maso.